Navana malalao tompo ampitombona aminareo manankarivany ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Sotranao zay raha eo amin'ity andro alakamisy 20 aprily 2020 ity, zay ankalazana anao ny amin'ny nanorenanao ny sakamita amin'ny fanasany tompo. Tsahoana indray zany amin'ity andro alakamisy masina ity, zay anasanao anay rehetra ay latabatra aminao satria sikakao zay rahaina aminao araka ny teny malagasy hoe zay ray vatsy ray ainy, de taovy tafarahay aminao zay tompo satria tianao zay ifamakipenana aminao. De mitenena indray ianao araka ny fombanao fa mieny zay mpanomponao ny Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity alakamisy masina ity de ny salamo 450 andininy rehetra. Salamo 450 andininy rehetra mivarotra zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindafo amiko Andriamanitro famisafoka manenjika ny olona, miady amiko manakariva izy ka mampahory ahy. Misafoka manenjika manakariva ny mpampahory ahy, mafy tokoa no mirere miady amiko amin'ny andro atahorako ny tokiko anao. Andriamanitra no idirako ny teniny, Andriamanitra no itokiko ka tsy matahotra aho. Inona nataony nofo amiko? Manimba ny raharahako manakariva ireny. Ny heviny rehetra dia no misy ratsy ahy ihany. Miangona izy, miery izy, mitsongo dia izy satria mikendriny eto. Amin'izany faratsiny izany moa isy afahany va apao amin'ny fahatezeranao firenena, apao ny fahatezeranao ny firenen'Andriamanitra. Manisany firenireny koa ianao, ataovy eo tavantinao ny ranomasina, tsy eo amin'ny bokinao va ireny. Amin'izay dia iembony fahavaloko amin'ny andro itsokanao. Izao dia fantatro fa momba Andriamanitra. Andriamanitra no dirako ny teniny, Jehovah no dirako ny teniny, Andriamanitra no tokiko ka tsy matahotra aho. Inona nataony olona? Mivady taminao Andriamanitra aho dia natitra fanahiko isaorana ho anao. Rehefa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao, eny manafaka ny tongotro ianao mba tsy misy lafaka andehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Ny masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Jehovah no dirako ny teniny, Jehovah no dirako ny teniny. Iry amin'ny andininy 10 tapany farany. Verina indray zany hita amin'indray zany hita tery amin'ny andininy 4 koa tapany voalohany. Andriamanitra no dirako ny teniny. Efa fantatsika tsara ry havana fa ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy levina. Marika manak'izay. Ny tenin'Andriamanitra no nahariana izao tontolo izao, ary efa voalazany apôstôly Jaona koa zany fa madio avokoa ianareo ny teny izay lazaiko anareo. Nga zany tenin'Andriamanitra reto koa manavao ny fiainantsika manakariva ka mahatonga antsika tanteraka amintsika ny tenin'olon-kendro hoe ny tenin'Andriamanitra ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ny vohitra. Ary ny tenin'Andriamanitra rahateo no miazona an'ity zao tontolo zao ty. Koa tsy mahagaga ny mpanao salamo raha indromy teny mihitsy izy eto. Andriamanitra no idirako ny teniny, Andriamanitra no itokiko ka tsy matahotra aho. Inona nataony nofo amiko? Andriamanitra no itokiko. Jehovah no idirako ny teniny, Jehovah no idirako ny teniny. Viriny telo zany misy eo amin'ny andininy 4 tapany voalohany, misy nay eto amin'ity andininy 120 ity, zay veriny indroa. Andriamanitra no idirako ny teniny, Jehovah no idirako ny teniny. Ankalazaina ry havana ny tenin'Andriamanitra. Iza moa ty tenin'Andriamanitra ity?
Jesosy Kristy. Izy nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy misy izao ary rehetra izao. Izy misy fiainana ary ny fiainana ny fahazavana ho an'ireo. Eto koa dia i Jesosy Kristy io dia tonga nofo tafavoaka tao amin'ny fiainana ozy izy mipandinitra soratra masina ka tonga tetỳ amin'izao tontolo izao tonga olombelona niara-nonina tamintsika. Tonga eto amin'ity zao tontolo izao ty izy araka ny teny hoe zay manaraka azy tsy andeha maizana fa hanana ny fahazavana ainy. Eto amin'ity salamo fena amin'ny dimampolo ity dia lazainy mihitsy hoe handehanako eo anatren'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Verina indray zany ty amin'ny votom-piatsy fahazavana ainy. Jesosy Kristy ilay fahazavany velona na ny fahazavana ainy. Tsy afaka mandeha eo anatren'Andriamanitra sika raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mantsy no hany mahay manadio antsika. Ngany raha teo ampampadio antsika no afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa mitesika manantona an' Jesosy. Fa zay manantona azy tsy ho lavo mihitsy. Amin'ny andro an'ity moa no atsirovana namorenan'i Jesosy Kristy ny fanasany tompo, zay ilazana hoe tenin'Andriamanitra hita maso, tenin'Andriamanitra azo tsapahi-tanana satria aseho amin'ny fomba hita maso hoe Jesosy manombotra ny tenany ho antsika ary nandatsaka ny rany ny famelan-keloka sy fanekena voantsika. Dia averimberinà trano moa zany fanasany tompo zany mba azontsika fanadiovana sy famelan-keloka ka nanantsika fanavotana. Tsy fantatsika zany raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo no mampazava ny lalinatsika, izy no faniny tompontsika sy fanazavana ho antentsika. Koa tsy magaga ny mpanao salamo raha ny teny ty hoe Andriamanitra no idirako ny teniny, andininy faefatra zany. Tapany voalohany dia verina indray hoe Andriamanitra no idirako ny teniny, Jehova no idirako ny teniny. Koa hita fa maganana ary aoksika andeha anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona na amin'ny fahazavana aina dia Jesosy Kristy fahazavana ho an'izao tontolo izao zay manaraka azy tsy andeha maizina fa na fahazavana aina. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha io fa avelanao malalaka ambara eto amin'ity firenena ity ny teninao. Ny teninao ane hanova ny fiainanay teninao ane hanoto fo vatanay ary ny teninao ampiariary aminay fa ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teninao tsy levina manakizay. Teninao raha teo efa nataonao tonga nofo ka niara-nonina taminay ka nanorina zao sakamita amin'ny fanasany tompo zao mba hanavozanao anay mba hanananay ny fahadiovam-po satria sambatra ny madio-po fa izy nahita n'Andriamanitra. Saotra anao zay raha io fa nanaitsy nanorina zao sakamita amin'ny fanasany tompo zao zay andraisanao anay sy hanadiovanao anay ary antoka ho anay ny amin'ny famelan-keloka araka ny teny Jesosy. Tiany tenako zay menanareo tiany rako zay nalatsaka famelan-keloka sy ho fanekena vovoanareo. Dia taovy maharitra amin'izany zay tompo ifamatopenana aminao angindindrindra tsy sahaka aminao satria ao aminao no hanovozana ny zavatra rehetra araka ny teninao hoe raha misy noa aoka izy anatona fa zay noa dia isy rano velona miboboka ao anatiny. Dia ny fanomezanao anay ny fananao masina zay mahay mampianatra any amin'ny marina rehetra sy mampatsiara anay fa mpanota manitra zay dia mila miverina amin'ny Kristy fa ka namiza moa zay fa ianao no manana ny teny fiainana manakizay. Sitraka ny ary vavaka hoe ainay zay nandanitra masina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity atany-takiny ny tanitra minaniny amina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy meloka taminay izany mitondra anay mifankavana fa manafanay amin'ny ratsy nao fanjakana sinery ary voninahitra manakizay. Amen. Raisy mitsotrany ary fiadanana Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra
Iaho fonareo sy nefitra rony Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reny amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.